Na dia efa nirasana fatratra azy dia mbola tsy tonga ny antanan'ireo parlemantera raha ny androany varam-poropolo Mey ny Volavolan-dalàna mifehy teti-bola-panjakana nasim-panitsiana raha araka ny tatra nataony Mamangy Norbert. Raha araka ny fangadanana nataony sy ireo mpikambana mivondrona parlemantera republikanina anefa dia mila fotoana lavalava izy ireo andiniana io Volavolan-dalàna io. Hatramin'izao dia efa mitaky ny solombavambahoaka efa ao anatin'ny ordre du jour eny izany fa miandry ny fahatongavany ihany mandraka ity niany ity. Dia hitantsika io ny fahatongavany aty amin'ny Antenimieram-pirenena. Na dia izany izy dia izy teknisianina avy amin'ny ministera fitantanam-bola anazava ny firafitro PLFR io hoy ny epatraiky rakoto mamonjy filohan'ny groupe parlementaire républicain sady mpikambana ao amin'ny voameran'ny fitantanam-bola. Ka androany ariva moa za moa membre ny commission finance raha teo ho tonga ny teknisianina ny ministère amin'ny finance zany anazava aminay ny firafitry ny projet de loi de finance rectificative io dia eo zahay no hiady hevitra sy hiteny ihany koa sahady ny fahitanay azy. Mbola misy pitsipitsy ny tokony hijerena akaiky ny momba io Volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola nasim-panitsiana io hoy ny Praiminisitra. Mariana fa nanteo anivon'ny filakivitry ny minisitra azy dia mbola tsy nanome ny fankatoavany izany PLFR izany. Azadino fa ny teti-bola-panjakana nasim-panitsiana dia hoentina tsoelantsony eto anivon'ny Antenimieram-pirenena izay anao ny fandinina azy amaka azy amin'ny dingana voalohany. Fantatra roa fa ny lalam-panorenanatsika dia mametraka ny fahafahan'ny Antenimieram-pirenena manao ny famakina voalohany dia mamaky faharoa ohatra ka misy fanatsiana atao anivon'ny Antenimieram-dolona. Ny asa izay ataon'ny gouvernement teo ambany fitarian'ny filohan'ny republika dia mijery ny tsipiriny ny io teti-bola-panjakana io amin'izao fotoana izao ary hitanareo tao anatin'ny tatitra ny fivoriana omaly fa mbola eo ampandinina an'izany zay. Ny antony dia fantatrareo fa ny teti-bola-panjakana dia ahitana ny fiantraikany izao valan'aretina zao le fandinina lalina dia lalina zany. Eo ampandinina an'izany mahatonga antsika amin'izao fotoana izao mbola manao ny ezaka alohan'ny tongavany ny Volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bola-panjakana nasim-panitsiana eto am-pelantanan'ny Antenimieram-pirenena.